Coucou, mbola hoe zanagasikara pôzipôzy pôzy. Eny de misaotra anareo miaraka fandaharantsika androany isan'andro de inona resakantsika androany de hoe ahoana ny alàna vehivavy hoe bevoka ao anatin'ny herinandro ve de fantatra raha vao mipetraka ilay zaza de tsy fantatry indrindra mihitsy hoe bevoka indrindra kala piso kely fa any amin'ny herinandro ao indrindra vao manomboka mahafantatra ilay izy marary nono somary midiotra manentena ohatran'ny tsy azoko zany ohatran'ny misy inona zany mararirary mangify tsy fatabeviana zany de anisany ihany koa zay raha ohatra ka hoe niaraka tamin'ilay lafy ambon'izay ilay lasa somary kamokamo tsy hay hoe sady tsy nanao ratsy nefa ohatran'ny lasa kamo be zany ohatran'ny te hatory lavo zany ohatran'ny lasa mitohana ohatran'ny te kakahy sy te kakahy zany indrindra nefa ohatran'ny mahatsapy indri hoe ilay toa bata indri tsy toy ny teo aloha dia izay dia anisany dia eo ihany koa matetika indraindray sendra voan'ny crampe hatramin'izay indray tsy voan'ny crampe lasa ohatran'ny misy crampe tampoka izany ny tongotra ny eto amin'ny kibo tsy hay hoe naninona ary zako ny voan'ny crampe dia indraindray indri hoe mandohatra mahaloloha tamin'izany tsy fantatra hoe naninona nefa ny sakafo toy ny sakafo isan'andro ihany koa dia mahatsiaro malemilemy hoe marary izany tsy hay naninona ary ve zako ny marary dia izay no singa ahafantarana hoe bevoka indri ka io moa izany tsy afaka atao raha tsy maintsy mividy ilay testa indri avy eo hoe hojerena tokoa ilay testa avy eo dia hojerena ilay izy dia afaka mividy eny amin'ny mpivarotra indri fa izay no ahalalana voalohany ao aorianan'ny herinandro ao aorianan'ny hoe milely indri amin'ny lela miaraka amin'ny olona vady indri dia izay no ahalalana anazy mbola manoro sy tsy reraka koa manoro ny tovovavy malagasy fa ilay manokatra fety aza maikamaika loatra rehefa tonga ao amin'ny tokantrano ao indri vao anenina raha toa ka tsy nanomana tokantrano izany dia mila mailo dia inona ary izany ny sakafo tsara hohanina ny karazana legioma ny sakafo misy calcium ireny ny sakafo afaka atao hohanina daholo lasa anankiroa ilay olona ao anatin'ireo ao izao ry kalapiso kely misy ny sakafo lasa tsy tia indri tsy hoe indrindra tsy tia an'ilay izy fa ilay zazakely no tsy tia an'ilay izy dia tsy maninona moa izany rehefa miaritra kely indrindra mandritra ny 9 volana ary mila misotro rano betsaka ihany koa raha vao mahafantatra ny hoe bevoka dia mandeha makany amin'ny rasazy dia manontany ny zavatra tokony atao fa tsy miandriandry ao an-trano fotsiny antony dia satria mila jeren'ny dokotera ny fihetsika zaza ny fitombon'ilay zaza ao am-boka raha vao taraiky loatra mety misy fiantraikany amin'ilay zaza ihany koa na tsy fitezan'ilay zaza hisorohana an'izay loso izay dia aza adino ny voankazo maro isan-karazany ny zavoka afaka mihinana trondro dia mbola aveiko fa tsy atao be loatra hoe tendan-kanina loatra ako satria tsy naho ilay zazakely zavatra rehefa be loatra lasa matavy be tampoka ohatran'ny tsy fantatra inona indray dia eo indray vao tsy tafavoaka ilay zazakely dia ny indrindra be indrindra matetika ny vehivavy mantsy rehefa mitondra voka tsy maintsy tsy maintsy ngezangeza dia hisoroha amin'izay lasa ngeza loatra dia mila mitandrina indray. Agasitraka tompoko.